Teaching your phenomenon. Malubetuku lutimana rakani sitaka. Kamagata kami no sahai, pidi mana tinai, lai panayimashina, pampya nasana. City hao, karibu bisa, karibu bisa, siapa manusia, macam kesan, san, ekenaya sisa. Sambamandawanan iyan itu la Sulafaka, tiayuyono manabuchana kamame unawana tinai, ilayafuni fanai ba hiredare eda anaza barifuda. City hao, karibu bisa, karibu bisa, siapa manusia, macam kesan, san, ekenaya sisa. I heard she sang a good song.
I heard she had a style, and so I came to see her, to listen for a while. And there she was, this young girl, a stranger to my eyes, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt she found my letters and read each one aloud. I prayed that she would finish, but she just kept right on, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song. She sang as if she knew me in all my dark despair, and then she looked right through me as if I wasn't there. But she was there, a stranger, singing clear and strong, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song. Killing me softly with her song. Sakili Yahweh Ma'eya Wamini Nimanchumenyane Tavamagagalwatoni Tandavakamakari Entura que watsandini Vera Chumanjakiza We like you live famuzini Hosanna, Hosanna, Manisana Kuchila Hosanna, Hosanna, Matifave Hosanna, Hosanna, Manisana Kuchila
Yudaku alelili matanalu alva biara pelu nami belua Hidup tusanya ibu kiamat tiba usia yang memaksa sana sana di sana ku cinta sana sana Latifah sana sana di sana ku cinta sana sana sudah sana sana di sana ku cinta sana sana Requiere y Yahweh Maia Bili Ni Manchumeriare Sava Magagawatami Eny ary any fanomerabantsika rehetra amin'izao harivariva tsy mampisamby. Aty aminay moa tsy de mafana loatra sady tsy de mangatsiaka loatra ihany koa. Any aminareo any Madagasikara any tsy fantatro hoe manahoana milabo dia miarabantsika rehetra faly mifankahita aminareo ny tenako. Ny androany dia miparitaka ohatran'ny atao hoe fiparitahan'ny ren'le ronono miala vao anaty barika reny ny fiparitahan'ny vaovao momban'ny vaovao avy any Afrique du Sud ka ho hazavaintsika eto inona ny tenant sy aboutissant an'izany. Ary iresaka ihany koa tsika ny amin'ny andraso jereko le izy fa sady manomana ihany manko zany. Ao anatin'izany koa ny laingana fafy tamin'izany androany hoe 36 millions de dollars hoe source près de l'enquête sy ny hoe 200 000 dollars hoe source près de l'enquête. Efa mipromettra taminareo hoe misy fotoana ny filazana ny marina satria ny antony rehefa akaiky loatra midosie ianao dia tsy maintsy misy engagement sy ny avinao mba tsy hamoahanao ny secret inty izy teo ny investigation sy ny enquête ao anatin'izany ka zay no antony nitenenako tamin'izany andro hoe mila fitandremana rehefa manao an'itony zavatra itony fa au contraire ny olona milaza an'ireny hoe source près de l'enquête reny matetika no misolokoloky ary tsy afianina fa mandangalanga ao anatin'le zavatra sy ny zavatra tokony tantaraina ao anatin'ity raharaha ity. Androany tsika zany dia ao koa zany ny resaka ny momba n'ity raharaha etsy n'inona izy teo etsy
Ambojatovo Rapitso zay karakarain'ny RMDN. Dia iresaka ihany koa tsika momba ny fivoaran'ny raharaha momba ny Bia Malaky na BMA sy ny karazany eto Frantsa zany sy Europa entre autres ny any Suisse. Bon, aka 2 minitra fotsiny dia mangataka aminareo 2 minitra dia anomboka ka zay hira voalohany azoko ato no alefako dia zay fiaingany fa 2 minitra fotsiny. Zovadiko izao Jesosy ambarako aminao naorina mananao itoetra fatsy andao fa efa voatendrinao anatanterak'ireo asanao naniraka ianao indro afavonao Naentrina sa kaminao Nabisumpana sa kaminao Inulimunazu Ianao nutukikyo Itisanu pala umajakana mpufunaki Itu ia cara sini asal lidah. Eny ary anomboka isika anomboka ny resaka momba ny manodidina ny fihetsiketsehana izay atao etsy amin'ny kianjan'ny demokrasia etsy Ambojatovo sika afaka sady le maso hitanareo fa ny manodidina an'izay no resahantsika fa tsy de tena hoe iresaka amin'ny ankapobeny fa misy zavatra mahalasa saina ary mahatonga saina amin'ny zavatra mitranga. Raha ho antsika manokana eto amin'ny ndao sahilo dia tsy gagotsika satria ny antony dia efa nilazaintsika hoe misy olona tena mpamadika ao anatin'ny mouvement RMDN. Ndao ho zavaitsika. Tamin'izany andro efa niteny hoe misy olona 3 rehefa ho candidat ka natsoina Andriamatonga Ravalomanana direkta Ngabodzaza. Zao moa ny fiteniny azy hoe karakara angana lesy ny dossier an'lary mekary alany Antananarivo fa elany candidat. Dia nikoropaky teo ny lehibe ary niakatra tokoa. Teny an-dalana nefany dia nivadika nidonina ary tsy lasa Bodizaza itsony no candidat fa lasa Robinson. Nisy dilina enjana be tao anelanelan'izay satria ireto olona 3 reto no namadika an'io
kandida io lasa ny Robinson. Tao anatin'izany raha matoy antitra. Tao anatin'izany Ngamamy Rakotoarivelo. Teny Ambatobe ny fivoriana nanapahana an'izany ary mpanelanelana avy amin'ny Andriamatoa Andranjelona no nandray an'ireto olona telo ireto. Telo ary zareo, miala tsiny tompoko, fa ilay iray tsy ho tononoko intsony satria efa niteny tamiko izy hoe mba miangavy aho aza tononona intsony ny anarako fa tao anatin'ny délégation io aho. Zay manko amin'ny zavatra ohatran'itony rehefa mitsotra ianao hoe lazainao marina hoe tao afaka manaporofo fa tao fa mba miangavy aho aza tononona intsony ny anarako dia tsy tononoko intsony ny anaran'io ranamanio. Lehilahy io olona akaiky Andravalomanana io. Ireo olona telo ireo zany ny artisan ny fanamadiana ny anarany Botozaza ho lasa Robinson candidat. Ngaravalomanana amin'io any Afrika Atsimo tsy malala ininona fa ny namay azy dia hoe afaka mandoa ny charge rehetra amin'ny propagandany Andriamatoa Robinson ary afaka manome anao koa raha ilainy zany. Mitohany tsy tohizako satria misy resa-bola le izy. Mitohy tak'izany ny famadiana à gauche à droite. Efa nilaza ihany koa fa rehefa raikitra ny fisamborana dia io Ramatoa irery no tsy ho voasambotra tamin'izany andro izany. Fa ny hafa migadra sosoa. Izy sy lalatiana Ravalomanana. Fa ny hafa migadra soasoa. Lazaiko aminao fa Andriamatoa Fetson Andrenirina dia tsy nidina teny an-dalambe na indray mandeha azy. Fa fitaon'ny Carleton izy satria izay ny tapaka no mipiloter ny mouvement sy mitarika ny fivoriana. Izay ny condition anay iarivo mandresy tamin'izany andro any. Fa zao rehefa nandiniky olona nisy tamin'ireo olona nidina teny an-dalambe no voasambotra fa izany Ramatoa izany tsy voasambotra. Fetson Andrenirina voasambotra ary nigadra. Dans tous les coups hoe mafimafy tsy voasambotra mihitsy anitra. Ndao ho tantaraintsika ny zavatra nitranga nandritra ny tapabolana mahery na 20 andro alohan'ny fihetsiketsehana teo Ambohijatovo sy ny hoe tamin'ny fihetsiketsehana teny Merikasinina. Samby naheno isika menakavy fa nisy ny opa ankolaka, nisy ny fiantsiana direct ary misy ny fitenenana zavatra diso maromaro. Izany hoe dia tena natao fiantsiana mihitsy le fandarana zany raha izay no tiana ho lazaina. Dia tsy andanin'izay mba gaga aho hoe nanontany anareo aho moaly mba nakaiza Alain Ndremiseza. Nanontany aho hoe i Alain Ndremiseza zao ohatra ny tsy hitako intsony. Dia nisy niteny tamiko hoe colonel Falampera koa niala. Fa tsy tatiny le hoe ny Baikondravalmanana no arahana ao anatin'le RMDM. Dia hitako Ramatoa Olga Ramallasona niaraka tamin'ny Devan maromaro teo. Teo ry Tsarame, teo daholo ny londo eo am-pisorona. Izany hoe Olga Ramallasona sekretera général tena mitombona mihitsy izany tompoko, tena tsy olana raha izay nataonareo excuse. Izany hoe tetsakilany zany nisy gropy nanompo-akolaka, fiantsiana-kolaka, fitaritan'olona hidina an-dalambe tsy mahazo fanekena
na autorisation va ny fanjakana hitsangatsangana ny nandehanana hipetrapetraka ny natao ary fiantsiana kabary fiantsiana miala no kabary mivoaka tao. Sarotra mako araky ny teniko malo hoe ho samborona ny député hafa de nefany raha matoy antitra tsy samborona tonga de mazava be ny karatra. Zaho ara mbola hoe samborona ry Guy Maxime, samborona ry Ndrianjato. Tsisy olona hoe miafin'izany ka tsy hita tompoko amiko hatreto aloha jusqu'à la preuve du contraire. Cinéma zany endany laisany mipetraka miafiny laisany fa hatreto hoe convoqué niny roa convoqué niny telo de rehefa tsy mipotra de samborona. Fa ny tena gravy de ny hoe ato amin'ny ilany zany tena misy olona tena mitarika olona hidina an-dalambe hanonga mpanjakana mihitsy ary ato amin'ny ilany misy manao jeu pacifique manara-dalàna manao siny fangatahana de raha misy olona tonga eo Analakely Ambohijatovo de samborona Ramatoa Olga Ramanatsoa. Tena lasa saina ianao mandinika an'izany zany hoe tsy maintsy misy atao sacrifice io ry anitra, tsy maintsy misy samborony ireo olonao fa raha zany tsy mety ty zavatra ty. Ao ara fa Olga Ramanatsoa zany natolotra anareo izy no anao sinian'le rapitso de sambory. Zao ho tenenin'ny mpanao politika mampiady Fleury Rakotomalala zay filazanareo tsy mampaninona fa tsy possible kosa zany hoe mangataka de manao siny izy atsy amin'ny ilany nefa misy manopa misy mitarika olona hidina an-dalambe hanonga mpanjakana tsy voasambotra. Fanaovana film hoe samborona ny zanany de natratrarana drogy de voatsara ao anatin'ny 2 minitra de tsy migiadra fa surcité 3 mois zay fantatry ny raha malalany rehetrarehetra hoe tsy voakitika amin'ny bulletin numéro 3 ny bref film asa i Clint Eastwood ngamba no producteur an'ireny nivoaka avy any Hollywood. Fa ato zany misy olona anankiray fantatro tsara zany madame Ramanatsoa na Olga zany tsy de olona tia gidrakidra zany ary efa fay tanteraka izy tamin'ny vadiny voasambotra tamin'izany andro. Ao any tena mahagaga an'le zavatra zany hoe tadidinareo angamba ny teny hoe zara ny ralara migiadra any roly satria tady anakaikikaiky an-dravalomanana dia lasa misy olona voatery mandefitra satria zany roly zany tsy afenina fa mahay mitolona. Manana influence énorme no ny antony maro samihafa samby malala an'izany rehetrarehetra zany Olga Ramanatsoa zany amin'ny marika Ravalomanana. Io mpanolotsaina azy io io mila sorona, io mila samborona. Da ao anatin'ny maromaro ao zany de Olga Ramanatsoa manao siny no samborona. Tsy kilalao maloto be ve zany tsy mahatsapa an'izany ve nareo hoe kilalao maloto zany? Ohatrany hoe nisy joueur zany 20 nalefa teny ambony terrain de io koa ny entraîneur de rehefa resy le équipe de le bandy nanao sinian'le feuille de match le responsable administratif raha fanao zany nanao sinian'ny feuille de match
no mitorohany vato sy ny samborin'ny fitondram-panjakana fa hoe resy Madagasikara no elana anao sy ny feuille de match io. Mba mitombona ve zany reo olona e? Tena entre nous, soyons sincères, honnêtes et cartésiens. Misy aminareo reo raha am'izao fotoana zao vao mety maheno anaran'izany hoe olgara malasaona raha misy olona tonga any Ambohijatovo de samborina ianao. Misy aminareo reo tsy mahalala akory hoe ohatran'izy zany Ramatoa zany. Sénateur zany tompoko. Ary izy tao anatin'izany sénateur zany tsy mbo karazan'irony olona manao dérapage na mi-invectiver mpitondram-panjakana, manopaopa fitondram-panjakana. Zany hoe ao anatin'io ekipan'ny time io zany de efa misy olona mihitsy karazany hoe ireto foana mandeha any am-pigadrana, ireto mandeha migadra. Misy olona na manopa fitondram-panjakana toy ny inona ary, na mitarika vahoaka midina an-dalambe toy ny inona raha tsy migadra. Jereo daholo ny sary tamin'ny député 370. De aizao anatin'ireo le député 370 reo foana misy any amitra. De ho araka ny cause tena cause tsy milamina tokoa ty. Misy tamin'ireo député reo raha tena niteny hoe ka tahotra izy iny ary tant que mbola azo négociena de négociena ty ambadika ny fiakarany ny Analakely. Samy mahalala an'izany tsika. Nareo député zay maheno an'izany zao tonga de kopy hoe marina zany tenin'ny Fleury zany. Ary zany tompoko anisany tsy nidirako tamin'ny RMDM io satria lalao maloto. Misy olona ao de atao mpiasa be n'Andriamanitra fotsiny satria tsy mahalala ny négociation aty amin'ny kolisy entin'ny fanatisme, entina fitiavan'ny tanindrazana nefa ny olona aty ambadika minégocier. Tadidio tsara mihitsy fa tsy nisy ny 21 avril tamin'ny député 370 raha tsy nisy ny député time nanampy an'ireo député amin'ny mapara. Iza ny filondohany tamin'izany raha tadidinao ianitra tokoa, ianitra. Tamin'izany fotoana zany ary efa nisy naheno mihitsy hoe mety ho izy no lasa premier ministre. Mety izy mampiraha ao anatin'ny gouvernement. Ianitra ny raisiko eto satria ny forfait vitany no fantatro. Tsy manana suspicion mihitsy any amin'ny delila kely. Tsy manana suspicion mihitsy amin'ireo député hafa. Fa ny any etsefatsefany aty ambadimbadika aty no afantarana an'izany satria tadio fa ny mpanao gazety manana sofina sy maso maromaro. Mba manandrama fotsiny raha mba mazoto ianao ndray andro any miandriandry eny Ambodiafotsy eny. Dia hitanao ny Rivomiaingy amin'ny arivariva iny. Dia hitanao. Sao le izy raha zavatra voe aleseka petra tsara fa very amin'ny catéchisme. Tena mampalahelo maheno an'izany hoe na inona tsy hitovizan-kevitra amin'ny Ravalomanana. Tena mba tsy mety kosa izany hoe ty akaiky an-Ravalomanana dia ty petafana. Ka zany tsy miditra amin'izay polémika hafahafa any ambadika any, tsy miditra amin'izany aho. Satria misy polémika koa manodidina an'izany. Zavatra marina dia zao, misy tananao
misy sakrifisy ao tsy maintsy atao hoe non kosa ry anitra tsy maintsy misamotra am'izay zay fa tsy vita mora io. Zay le izy. Mety hiteny hoe ka ny député manana immunité fa nga vao androany misy député nasorana ny immunitény. Azafady tsy vao androany ary tsy ela amin'ny fitondram-panjakana manao an'izany raha te handeha amin'izany lalan'izany izy. Fa matoa izy tsy mandeha amin'izany lalan'izany dia misy élément any ao tena important. Misy élément tena important ary tena informateur miservira an'ilay cause ary tena miservira tokoa. Dia iny Ramatoa Olga Ramallasona ndeha atao sakrifisy ho samborina rapitso na sendra olona andeha hivarotra karaoty ara ny tonga Ambohijatovo na sendra olona manao akanjo mena fa andeha hamadika na olona sendra manao akanjo mena fa mpihira gasy na olona manao akanjo mena fa tia ny Arsenal dia Madame Olga Ramallasona no mahazo loza dia izy no samborina. Sarotra aminareo fanatika ny ino an'izany teniko izany fa tadidio fa namanareo Ramatoa Olga Ramallasona. Dinio alao ambony alao ambany hoe ahoana tokoa moa zany raha misy olona ve tena tokony atezitra amin'ny fanjakana tsy ireto fa hono reto toa migalabona be fotsiny fa hoana ny Zagy Maxime sy ny Renjato rery no minantady kirarony eto satria naiva tsy mahay manao politika hoe ny politika ne tsy ny front office ihany fa misy koa ny back office. Hoy amin'ireny fitsarana lehibe le crime gaovana be ireny tsy maintsy miresaka aloha ny avocat amin'ny ankilany sy ny ankilany miaraka amin'le procureur hoe inona nisy io, inona ny zavatra tokony nisy ao, inona ny tokony atao. Misy négociation ary efa zatra an'izany rompu amin'izany ny avocat tompoko. Fa ianao vasavasa ianao mpanao politika tsolitra fotsiny naifa be fotsiny dia ny front office ny assurenao chauffe-nao à blanc le vahoaka ny olona efa minégocie aty ambadika manatsaratsara amin'ny passeportny fianao mitaraiky eo na ny volanao andeha volan-dalana taxi andeha hiakatra eny amin'ny 13 mai raha tsisy. Misy ane zany amin'ireo le mitatatata amin'ny radio reo mba mieux que le 50 000 any aloha mba mieux que le lasantsy any raha fa tena maina. Ny andananao hiakatra eny amin'ny 13 mai raha tsisy hoe ajanona any amin'ny Colbert ny tomobile dia lasa mandeha tongotra amin'ny kirapy miaraka amin'ny olona i encore zalahy tsy hitakory aizao ny abla ny telefona dia hoany ianao sa tsy hoany. Alao ambony alao ambany re tompoko mandiny tsara fa manjary rehefa voadona zay vao tonga saina ary fanina. Tsy adala ny olona miteny hoe misy mpamadika eo, misy mpamadika eo ary tsy anitra rery tsy anitra rery tompoko ny mpamadika eo fa maninona koa misy lehilahy mitatatata zay tsy maintsy anao ary zay tsy maintsy hidina vadika tolom-bahoaka ty zavatra ity fa maninona zany tsy voasambotra. Maninona tsy voasambotra fa normal be fotsiny mipetraka ny mitombo Andramanalina ny avetesa ny olona memahiny amin'ny tolona.
Zavady ny olona memai amin'tolona ary zalahy sasany mematavy mebolangina ary me tsara fiakanjo isakiny izay mifankahito avay tsara ny sorosan'ny vola miditra amin'itony olona itony zay no mahatonga anahy miteny bandremo misy olona miamorse an'le combat fotsiny raikitra amin'izay le combat tsy hitatsony izy créer ny malentendu sy mésentente hoe zao de tsy hita izy zao e sinina anankiray nanomboka 2009 ny tolona ary tsy afaka miteny mihitsy nareo tsy tao anatin'izany anisan'ny tao atompoko ary anisan'ny napidina olona voalohany indrindra teo Ambohijatovo tamin'ny andro Rajoelina nanao prestation de serment anisan'ny napidina olona tao anatin'ny ekipa napidina olona teo Ambohijatovo atompoko tamin'le feno be iny Ambohijatovo tao anatin'izany atompoko ampanetretena ny teneniko an'izany fa rehefa hitako fa fatina alika le lakilavitra ohatran'tsy teo Dako nous potions de toute manière, j'étais toujours contre ce date-là. Pourquoi aujourd'hui je serai là pour le faire revenir au pouvoir 2009 jusqu'à 2021, tsy sara David. Variana miady an-trano. Raha vao misy olona manakaikaiky an-dravalo tonga dia misy manapotika. Raha vao misy olona tady anao zavatra mety sy tsaratsara ny original ny zavatra ataony tonga dia misy manapotika. Le filoko moa amin'izay le soi-disant Ravalomanana leadership tsy mba manao recoupement tsy mba hoe ay piteo any zany piteo any fa sao de il voit l'ennemi partout il va sao de ho candidat io sao de zao tsy tsapany akory hoe ny olona matoky anahy sy atokisako toa miala tsikelikely manodidina tsy tapany. Et des fois c'est lui-même qui crée le vide autour de lui. Izy avy raha de nisy olona teo zany Dona Andriama efa paran'izany firy taona ny afy teo akaikin'ny Ravalomanana tonga ny élection ny lozika indrindra Dona ny directeur de campagne meny olo-kafa olona tsy fata-pevinareo tsisy malala akory mety samy timo ihany ny malala fa matoza malaza zany Dona Andriama efa paran'izany mba mahafantatra an'izany Fleury mahafantatra an'izany ny Express ny Midi sy ny karazana de olona mahay velatra aman'olona zany olona makafoka be tsy fantatra hoe ahoana na miteny amin'ny télé raha tsy hain'le rangahy akory inona ataony directeur de campagne. Désolé raha mba hoe tsy haiko Zozekely nataony tamin'ny deuxième tour na hoe tsy haiko ohatran'izany tena mialatsiny entre pas aloha zany Zozekely zany koa nina nitady kiraro mihitsy tamin'ny andron'ny natongavany Davalo teo amin'ny fitondrana azadiny fa nidorana koa ny tranon'izany Zozekely zany ary tsy tafarina mandrakitiny androany. Ny colonel Balbine ny zanaky général Bressard notifirina teo am-pandriana tamin'ny Fianaratsoa ny zandriny indrindra tamin'ny akademisia teo an'le mamy mako zay fa tsy hiverina amin'ny intsontsika dikan'izany misintona ny saintsika menakavy aho hoe indrindrindrindra nareo tanora sain'ireo manoratra sy manopaopy ireo ianareo toin'le forba miafina any ambadiky ny compte fake ny androany ane vita ihany fa ny apitso iologavy zao dia nalala hoe ao anatin'ny tolona io ny misy olona mamadika azy misy mamadika an'le tolona tonga dia tapitapoka ohatran'ny latsaham-baratra zao suran'izany ohatran'ny latsaham-baratra le olona maheno hoe samborona hono ianao raha vao misy olona tonga Ambohijatovo rapitra satria atao sakrifisy
Ho anareo tanora saina ireo tsy mahatsapa akory ary tsy malala ny zavatra mitranga nefa mitapitapy mitonatonana manome hevitra dia izany mitenenareo fa ahita lozo nareo. Antitra sy tanora mampiadikaro izy izy ny antitra ihany. Za akory tsy antitra fa niainako izany période raha Valomanana, niainako izany période Andry Rajoelina. Le seul avec qui j'ai pas eu de problème pour militer, du moins pour mettre en place, pour militer contre la corruption, l'injustice, la ségrégation. Dia tamin'ny Andriamatoa Rajaonarimampianina. Tamin'iny afaka niteny tsara, afaka s'exprime tsara, afaka nilaza mihitsy hoe tsy mety zao, tsy mety zao, tsy mety zao. Amin'ny andron'ny Andry Rajoelina ve ianao no miteny an'izany amin'izao fotoan'izao efa aty ary efa miprocès efa mandehandeha takon'iny. Ny procès tokony ataony tsy ataony. Fa ny procès tsy areseny anahy no ataony. Akagana zany e. Ahoana koa zany le degré de nullité an'ilay bandy aloha. Samby niainako daholo ary fantatro. Ary mpanetretena koa ny tenenako hoe tamin'ny andron'ny Ratsiraka izy efa hiala ny souple. Fa raha tamin'ny périodeny sosialisme mba hitany. Tsy afaka miteny teo ianao fa tonga dia direct any tamin'ny na tsy afa. Be loatra manko le miteny hoe pro Ratsiraka hono za, ça jamais été pro pour quelqu'un. Fa za pro vahoaka. Alors za zay. Ary za tsy mitambitamby toerana aminareo. Miala tsiny aho. Mampagaga sady mahalasa saina ny zavatra mitranga ao anatin'ny groupe team. Manaovinareo ankety lalina mangala-pitsongodia. Fa tsy izay ny andeha irery. Ny anay ho azy, ny ahako a, tena teneniko aminareo, zarako ary ny anareo team anie tsy mety. Saingy izao, mba manongo tena ihany ny tena, hoe olona tsy maninona ry. C'est quelqu'un qui aime prôner la paix. Noho izay le douceur an'izay ary tsy itiavan'ny olona azy. Dia tapitapy koa ny olgara malasaona nandeha samboly. Tena mba sao dia efa mba tsy mety kosa izany. Misy olona ry ambadika ry maneno ohatran'ny vorontsiloza. Akoho vavy maneno mihitsy. Jerena fotsiny ohatran'ny tanina lavony. Inona ny dikan'izany? Inona ny dikan'izany? Dao. Nareo zany fa rehefa tsy taoko ahoana moa fa. Misy namako izay a, mpiara lehibe, tanora, mpiara-pikotrana taloha, miady an-dalana, miady any amin'ny médecine. Lekoma nataonay surnom izy io a. Atolotra anao ty lekoma satria fantatro zao lekoma fa zoma arivo zao. Petraka aty andafy aty izy a. Efa mandehandeha zay any lekoma. Izy lava tongotra izy a. Ary izy tsy tia mitondra automobile fa io tongony io mahatonga azy lavitra mihitsy. Ndao ary lekoma. Tinaita turi tanati la gale, timbana turi le coma. Tinaita turi tanati la gale, Tadrafna itanisi, Fati feru na tanetanga zanya, tadrafna itanisi.
Asa lavitra ny tanindrazany tany an-tsaoty ka saiky tafity fa mankely Yesoa ty. Mankely Yesoa ty. Indoko moro miverina ho koloni. Matangi le koma, tani matanga ni varu maboko, tani matangi le koma, tani matanga ni varu maboko, re farivi le koma, varu maskita ine narabe, re farivi le koma, varu maskita ine narabe, fali na nyandru. Nyandri tanana bazae re fali na nyandru. Nyandri tanana bazae ane jauti kasai kita pite fama jadi Yesuwa jadi Yesuwa inu komoru miverina ukoloni. Pasuma yende koma asama muti moske. Pasuma yende koma asama muti moske. Manala kararu le koma. Papa kamafion flana kapinde manala kararu le koma. Papa kamafion flana kapinde Fani matanani. Uketani popu tenare, fani fade matanani. Uketani popu tenare, ane jauti kasai kita pite fama. Jadi Yesuwa inu komoru miverina ukoloni. Ja, mbola sy ny tariny no nanao izay hery zay a. Mbola akizatsika raha ohatra ka. Hiresaka momba ny bien malakitsika sy ny manodidina azy a. Tsara ho fantatritsika fa manomboka metery ny lalan'ny mpanao ratsy eto ambonin'ny tany. Ary tena anisan'ny tena hoe isaorana nga Medjida Alguera, député izy io ao anatin'ny groupe Agir Ensemble, zay député ao anatin'ny 9e circonscription des Français à l'étranger. Zany hoe iny Algérie sy Tunisie sy ny karazany iny zany. Nga Medjida no tompon'ny projet amin'ny resaka hoe restitution ny bien malaky na ny blanchiment d'argent aty a Frantsa, ary efa ny anterenen'ny Assemblée nationale izany, zany hoe adopté. Maro nareo no nanontany ahy ary valiko nareo androany, omeko vaovao nareo, ary zao ny zavatra teneniko atsika. Efa ela no niteny taminareo hoe ny objectifan'ny akama dia ny hitondra an'ireo tsy valahara, mpangalatra, mpanodikodina ny harem-panjakana sy ny harem-bahoaka eo amin'ny fitsarana iraisam-pirenena, ka n'aiza firenena ahafahana manao an'izany dia présent manao an'izany ny akama. Ary nazovy ny tompona andraikitra amina blanchiment d'argent na enrichissement sans cause illicite na subit dia
présent ny akama en fasiny eo. Ny vaovao lazaiko anareo dia efa combat nentintsika io BMA io, bien malaky io, ary nandehanana lavitra tato ato zay. Amin'ny herin'ny talata no mandalo ao amin'ny Sénat frantsay zany ny approbation-n'io na ny vote-n'io na ny adoption-n'io au niveau en Sénat. Hatreto aloha dia izay no azoko lazaina anareo satria ny détail mombamomba ny pitsopitsony mety hanao fanampiana ny Sénat hoe tsy ampy an'ity na mila ampiana an'ity, fa ny zavatra azoko lazaina anareo dia tena tsara ary tena mety amin'ny akama amintsika malagasy io lalàna hivoaka tsy ho ela io. Na lazain'io lalàna io rehefa tratraty ny haren'ireo malagasy tao anatin'ny politika ka manana bien immobilier na fortune mobilier na immobilier aty a Frantsa dia mandeha ny investigation ny farany amin'ny CEJ ary indrindraindrindra ny restitution ny valeur équivalenten'izany ho an'ny vahoaka malagasy sahirana. Dia mety anontany ianareo hoe raha ohatra ary ka sanatry zany, sanatry ny mpitondra amin'izao fotoana izao ny atratrarana bien malaky aty a Frantsa dia averina any amin'izy ireo ve ny vola satria ry zareo no mpitondra eo? Tsy tompoko, tsy miverina, miala tsiny a. Tsy tompoko, tsy miverina any amin'izy ireo mihitsy na any amin'ny fitondram-panjakana misy an'izy ireo ny vola usufruit an'izany tahaka ny volamena any Afrique du Sud ho resahantsika io rehefa avy eo. Tsy miverina any tompoko fa ny zavatra misy dia séquestrena aloha mandra-piasin'ny fitondram-panjakana azo atokisana ary manana programa marim-pototra handaniana ny vola azo amin'izany. Zay ny zavatra fandehany eo ka dia miandry tsika zany tolona ray fahatelo indray ity zany ho antsika hoe miady mafy tsika zany, mivavaka tsika mba ho siniavin'ny tonga dia ho ratifien'ny Sénat izy io amin'ny herin'ny talata. Raha ohatra hoe ny tiako tenena iny le vao mipoitra iny tonga dia adopté dia tena chance be ho antsika zany fa dia apetrakintsika eo am-pelatanan'Andriamanitra momba ny bien malaky io. Ok. Ny député Medjid Alguerao ny tompon'andraikitra ary izy ny initiateur an'io. Faharoa da ao anatin'ny groupe majorité présidentielle ny député Medjid. Hiditra amin'ny resaka volamena amin'izay tsika Afrique du Sud. Aloha hanao solomaso mba hahafahana manazava aminareo ny rehetrarehetra. Ramatoa Alison Creutzfeldt no anisan'ny vy sy vato nahitana sy ny tsara nanao siniany ity resaka ino izy teo procédure nataon'ny Parpea Gold, azafady tompoko, Parpea Gold Jewels Trading LLC. Izy no antsoina hoe first applicant zany, zany hoe izy le mpitory zany. Nitory ny ministeran'ny polisy izy ary tafiditra ao anatin'ilay izy ihany koa ny gouvernemanta malagasy
parallèlement. Alohan'ny nidirana amin'ny tena kipitsipitsiny aloha dia zao. Tadiditsika angambany a. Maro, tsy hoe maro fa eny e, maro ianareo nino. Eto zany ny atsapako, tsy atsapako fa tokony hatsapa ianareo malagasy zany. Tokony hatsapa ianareo malagasy isika mpieno fa mora andairana tsao. Averiko. Indrindrindrindra ianareo fanatika ireo. Tena mora andairana tsao, tena farak'izay mora andairana tsao nareo. Dia nandefitra fotsiny aho, na dia nangididy mihitsy aho raha ny tanako hoe hamoaka amin'ny pirofo alohan'ny voahany zao jugement zao, kanefa tena tsy azoko natao zany, na dia nangididy aho raha ny tanako. Nivoaka avy any amin'ny miara-manonja fa hoe nisy vola 36 millions de dollars tratra tany amin'izy telolahy. Izy telolahy tenenindreo dia Zava Hermanana, anjarana tenaina, Mamodo ary Francis Deliot Regasy. 36 millions de dollars. Dia avokoa ilay anankiray, nisy kevokevoka anankiray, laza hoe source près de l'enquête 200 000 dollars. Navoakako teto indroa intelo ny détail izay narendiseny fitsarana sud-afrikanina, samby efa nahita daholo nareo rehetrarehetra any hoe io 20 000 dollars tompoko raha arrondissena ny vola tratra tany amin'izy telolahy. D'accord? Io 20 000 dollars. Vadika izy any aminareo, ary mbola ity, mbola mito ity, page par page io. Ary tadidio fa ireo page ireo sécurisé daholo mba tsy ahafahanao mandainga. 20 000 dollars. 73 kg 500 dia narendisena 74 kg ilay volamena. Maro ny olona no nino ny lainga nafafy tamin'izany hoe 36 millions de dollars dia 200 000 dollars amin'ny farany. Ka naniezaka ary nanazava Andriamatoa Fleury Rakotomalala hoe ho avy ny fotoana mohako ny profeto dia mba mangataka zao amin'ireny olona niteny ireny 36 millions de dollars avoy amin'izay ary miprofinareo mba ho hita tompoko. Fa ity tena ilay jugement mihitsy, samby nahazo an'ity daholo, maromaro tsika nahazo an'ity dia nanaparitako nareo dia mba avoay le 36 millions de dollars. Patrick tsy vita mitenin-datsy amin'ny fiainana, fa avoay amin'izay ary le pirofo avy any amin'ny voay hoe 200 000 dollars source près de l'enquête no nataonao. Miteny foana ary mananatra hoe rehefa manao an'itony zavatra itony, tsy afaka manao zavatra approximatif ianao, fa tsy maintsy précis par rapport ny source anao. Alison Crutchfield, avokaty izy ity, izay anisan'ny nanao sonia an'ity le jugement eto am-pelatanantsika ity, izany hoe cas numéro 21 26 24. Raha tadidinareo tamin'ny 9 février tsika dia niteny taminareo aho hoe hisy fitsarana ny 9 février ary raha ela indrindra dia ny 3-4 jours après an'io dia mivoaka ny valin'ny fitsarana. Tsy tafavoaka tamin'io ilay izy fa androany 26 vao nivoaka ilay fitsarana, ny valim-pitsarana. Tiako tenenina amin'izany dia zao,
tena nakabahana mihitsy Ramatoa Creutzfeldt nanao an'ity zavatra ity. Ary rehefa mijery ny sariny ato aho dia tena Ramatoa tena serieuse ary hita mihitsy hoe tsy misangisangy satria raha any amin'izany atao hoe haute cour izany hoe juge permanent acting judge ozy of the High Court of South Africa dia normal be raha ohatra hoe ohatran'izao ny didy avoakany. Le nazavaiko rehetra taminareo reny ato anatin'ity daholo tompoko. Ato daholo tsy hiverenako en détail fa amilahady izy ho hazavaiko point par point. Fa ato izy zao dia maromaro mihitsy ato ny lainga afafy sy ny zavatra saika hoe amitahana ny juge sud-africain sy ny fitsarana sud-africaine. Fa saingy izao ny eritreritra an-dalakamisy ho vendrana ireto mpiraitsi-kombakomba dia teo ny hoanina. Dia mety eritreritra nareo hoe vita ve ity fitsarana ity zany dia fitoriana nataon'ny Parpia Gold dia araky ny lazaiko taminareo hoe amin'ny 9 février izy io mandeha dia nitory ny fanjakana na ny ministeran'ny polisy sud-africain. Dia io zany hoe the application is dismissed with cost. Zany hoe charge rehetra zany dia la charge ny Parpia Gold ary raha niresaka tamin'ireo le correspondant moa zany nareo le akamo ao anatin'ity enquête ity tena hoe tsy pré akory fa ao anatiny dia ho vola be no hiainga ao anatin'io ho aloha amin'io zavatra io. Indray zany posteran'izy indray zany anatin'ny anany ho vola be raha ny kajikajy sy ny zavatra niresahana ary mifampiresahana. Vo zany ny Parpia Gold tamin'io fandresena ho antsika malagasy zany. Fa raha sanatria tahaka ny fitsarana malagasy ny fitsarana sud-africaine any anaminy any aloha zany misy olona nanako 1000 euros fa mikevokevoka tamiko izy hoe source après de l'enquête za koa mba manana source ozy fa ho lasany Afrique du Sud lasany Dubai ireo volamenindreo ka raha ohatra anao mazoto anao pari amiko dia 1000 euros to za hoe overeo fotsiny ny volanao fa il y a 2 semaines de cela zany tamin'ny le 12 tanoany zany vereo fotsiny ny volana 2 semaines zany tabe indrindra vereo ny volanao fa rehefa resy anao dia alefaso ny 1000 euros nandray le 1000 euros zany zao tovolahy fa resy anao manana parole. Dia raha ohatra tahaka ny fitsarana malagasy ireto fitsarana sud-africaine reto dia lasa ndralahy ny volamena lasa ny Parpia Gold. Ok, nandresy zany tsika malagasy eto ary nandresy ny akamo. Je disais à mes amis ary ny zavatra niteneniko tamin'ny akamo androany dia zao hoe zaho tsy miditra amina combat ka afantarako hoe ho resy. Je ne veux jamais participer à une entreprise vouée à l'échec. Manana combat tsika amin'izay le Sénat zay bien malaky dia vita ity mety tsy fantako ny instance ambonimboniny ity zany hoe high court zany asa mety misy pile ve zany sa inona ny Afrique du Sud any tsy fantatro. Misy olona milaza mahay procédure zany tokony hiteny izy fa za manokana tsy mahafantatra aloha ampanetretena ny tenenako an'izany. Dia ny amin'ity koa zany dia lasa tonga dia mazava be the government of Madagascar is joined as the second respondent in the proceedings. Deuxième plan zany no misy ny gouvernement malagasy fa ny premier plan
dia ny gouvernemanta na ministeran'ny polisy any Afrique du Sud. Betsaka ny point azavainy ato fa ny zavatra tena lehibe indrindra dia hoe tsy misy lalàna mihitsy izy sud-afrikanina afaka manakana nitazomanay sud-africain amin'ireo volamena alatra ireo. Aty amin'ny point 57 zay ho anareo izay manana an'ilay dossier. Law that was contravened if gold was stolen from Madagascar. Na avy any Mali areo izy dia efa no way. Sao a? Tena Andriamatora Valomanana androany généralina indray ty. Maninona ozy izy nareo no mieritreritra gros poisson? Efa misy migadra any tsy hafa mihitsy ozy. Fa ianareo mieritreritra hitondra fanjakana ireny. Ianareo mieritreritra fa tokony nandraiky tamin'ny politika ireny. Dia izaho miteny anareo izy fa vendrana nareo. Fa raha nisy an'izany gros poisson izany efa nilazain'ny fanjakana ozy na hoe akaiky ny fitondram-panjakana na ivelan'ny fitondram-panjakana. Na ianao izay daholo tsika mianakavy androany après-midi. Dia izao lesy ry Ravalomanana mialatsiny amin'ny lahy. Averiko foana hoe tsy hoe raha mitondra kintana efatra ianao na 5 dia midika hoe karanina ianao. Fa izaho tena miteny ianao fa maro ny généralina hitako. Tena maro. Fandray tanin'izany hoe Rakotomanga mijoro izany efa mbola kelikely dia efa niresaka tamin'izany hoe raha tsy mandravy izany. Tena mbola kely tamin'izany fa j'avais senti en lui l'homme d'État et de pouvoir. Efa niresaka tamina gendarme hafa koa izay tsy hotonomiko ny anarany fa mety hanahirana eto satria mbola am-perinasa. Fa tena lazaiko anao tsy mbola nahita gendarme mitapy ohatranao ringa généralina Ravalomanana. Tena mbola tsy nahita gendarme mitapy ohatranao. Ka hoe iza no ambakainao amin'izany firapinao izany? Orangaty. Tsotra be mandefa délégation ianao anankiray makany Dubai dia makany amin'ny chambre de commerce na miditra amin'ny Dubai chamber commerce ianao dia hitanao ao daholo ny listana société rehetrarehetra dia fantatrao ny tompony. Ao atsara lalàna tompoko ny gros poisson manao an'io volamena io. Ao atsara lalàna mpanao PPN ary efa voasambotra tamin'ny andron'ny Rajaonary Mampianina. Fa nisy premier ministre corrompu tamin'izany dia navoakany. Ao atsara lalàna io olona io. Tsy lavitra. Fa maninona ny tsy samborina? Milaza ianao fa vendran'izay. Izaho aloha tsy mieritreritra ny hitondra firenena. Peut-être raha any amin'ny Ravalomanana confrère anao izany, homonyme anao, fa tsy ny aty izany. Izay rangahy ty malala fa ao atsara lalàna. Tsy sarotra mijery iza no tompon'ny Parpia Gold Jewels Trading LLC. Any DIRA misy andralareo. Tsy sarotra izany. Dia mody pemponao ve zay hoe pemponao mody pemponao Ravalomanana hoe vendrana. Za tena miteny anao fa voan'ny Ravalomanana lavitra be kosa anao. Président zany io.
voa amin'ny BDB anao. Dia za aloha izy tsy fantaisiste ohatranao. Bandy fantaisiste. Tsy haiko ty satroka koa boidisteur an'ity. Tena mialatsiny aminao ao atsary lalàna metomboka amin'ny M. Ny tompony io volamena io. Ary tompony io parpea gold io. Sambory are. Gros poisson io. C'est pas difficile de démontrer ni laza amin'ny affaires étrangères teo hoe itory an'le parpea gold ary izay. Oui, henoko Andriamatoa tia Andrasanarivelo ary misaotra azy ny tenin'izay. Fa zao tsy maintsy miasa koa na izy anaty zany ny polisy sy ny gendarme amin'ny investigation ary eto aho dia miteny hoe raha sanatria diso ny teniko dia toroio aho. Me ao atsara lalàna mipetraka sosoa ao miasa ao isa-maraina atoandro hariva ny tompo miparpea gold tompoko ary karana ny tompony io. Manifinifiny izy. Ok. Fa zade mba manao an'izany hoe ianao ny vendrana na ianao ny voky ny vola tsy haiko izay fandehany any dia ianao no manabady olona hoe vendrana le olona. Tena za kosa aloha mialatsiny. Raha izay domaine izay no resahanao voan-dravalimanana marika BDB anao. Tena miteny anao an'izany lavitra be. Lavitry ny hafa ny kitay. Ka eto aho dia miteny zany hoe ok are, mitoronareo io nareo fa manao ny procédure rehetra ao atsara lalàna misy an'le malfrat dia sambory izy dia vita ny afera. Zay aloha ny androany fa dia tratrantsika indray fotoana adiny iray sy fefany fa dia saotrantsika rehetrarehetra. Falerihana hitan'ny Arifide Ramanandribe teo tamin'ny Real TV ary na lehibe zanaka na lehibe zandry ary sondriny ery mahita ny fandaharan'ny hevitra nalahatra ny teo. Iverenantsika misy point anankiroa iverenantsika amin'ny alahady satria zava-dehibe ny tena nyteneniny teo fanontaniana voalohany ao ambadika ireny tolona ireny hoe Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ary faharoa dia hoe manana herijika iverenana amin'ny fitondrana ve Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina anerenana. Ilaina adidino zany amin'ny alalan'ny tenin'ny Andriamatoa Arifide Ramanandribe fa tsy amin'ny alalan'ny hevitra Andriamatoa Fleury Rakotomalala. Aloha zavo zay satria Andriamatoa Arifide Ramanandribe dia mpanolontsaina akaiky an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Ka raha misy zany ny olona malala momba ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina akaiky dia Andriamatoa Arifide Ramanandribe. Misy azo raisina ny zavatra nitenenina. Fa ny zavatra azo lazaina dia ny voalohany aloha dia tsy ny-confirme Andriamatoa Arifide Ramanandribe ary tsy ny-infirme koa izy hoe ao ambadika ireny izy ho azavaitsika ho adiditsika hoe inona ny dikan'izany ary andeha ho aiza ary ho lasa ho aiza izany fomba izany teniny izany hoe tsy namady ilay fanontaniana mihitsy zany Andriamatoa Arifide Ramanandribe hoe ivelana izy na anatiny ireny tolona ireny. Ahoana kosa moa ny ahafahany ilaza ao anatiny ireny tolona ireny izy kanefa le izy tsy nahomby. Sarotra ihany zany. Ka dia veloma mandram-peona ho antsika menakavy, ho antsika izay mankafy an'i Elvis Presley ity izy maiza amin'ireo fitopoko. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind.
You will always hold. Maybe I didn't hold you all those lonely nights. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best. Uma doida, né? Uma doida, um lado.